Ny Covid-19 efa mantarana fa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Mbola hisy toe-karena hitotongana noho izao ve? Jesosy ve izao miseho any amin'ny toerana samy hafa eto an-tany? Fantatrao ve fa amin'ny Baiboly dia milaza mialoha ireo toe-javatra manakaiky ny fiafaran'izao tontolo izao? Ny zava-dehibe dia ny Baiboly ihany no manome toro-marika ny ahavoninantsika ho amin'izany andro faran'izany. Hovaliantsika miaraka ao amin'ny Baiboly ireo fanontanian'ireo ao anatin'ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly. Ny fiparitahan'ny areti-mandringana eran-tany. Ireo vaovao mafana mikasika ny coronavirus, fampivondronana ny politika eran-tany, ny tsy fahaizana mitantana sy ny kolikoly, loza mandrava avy amin'ny natiora mitombo hatrany, ireo doro-tanenta ny Aostralia, izany dia fampitandremana ny amin'izay mety hitranga eto an-tany. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Inona ny hitranga amin'ny ho avy? Andeha araka amin'ilay mpitoro-teny iraisam-pirenena ka mihoatimanina amin'ny fahamaliana ireo fanontaniana izay analana sarona ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly. Nadritra ireo dia lavitra nataony maneran-tany dia nanatry maso mivantana ireo olona miatrika ady mafy teo amin'ny fiainana izy nefa teo anivon'izany nahitany ireo fahagagana nentin'ny fanantenana. Andao ary araka amin'ny mihoatimanina amin'izany fanalana sarona amin'ny faminaniana ny Baiboly izany ka anehoany amintsika ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly izay miseho aingana noho ny tamin'ny lasa rehetra. Salama daholo, tonga soandray atao amin'ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly. Omaly sika dia nanomboka tamina tantara tsy mampinon'ilay mpanjaka fahizay, Nebokadnezara, sy ny nofo izay nomen'Andriamanitra azy, dia ny faminaniana, ny fitsanganana sy ny fianjeran'ireo fanjakam-be teto an-tany. Rehefa nolazain'i Jesosy meloa ny fomba hisehoan'ireo toe-javatry ny andro farany, dia ino ve sika fa hitranga tokoa izy ireny? Zany tokoa ry namako. Tehirizin'Andriamanitra ao antsika rehetra ny teny fampanantenany. Ampianarin'ny Baiboly antsika fa mihevitra ity tany ity Andriamanitra, ary ambonin'izany mihevitra anao izy. Eo am-pijerena ny lasa dia andeha sika hipetraka eo an-tongotry Jesosy, hiaino ny fampianarana matotra momba ny famantarana ny farandro. Asa diso fotoana ianao ka tsy hanatrika amin'ny fanazavany amin'izany sy ireo loha-hevitra manan-danja hafa. Nefa alohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana dia tiako ny aneho ny tahirin'ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly. Manana tahiry maro tiana hozaraina aminao zahay, izay azo hidirana amin'ny fanindrina ny roa eto ambany, na miditra ao amin'ny awr.org/bible. Voalohany, ho hitanao ao rehefa melabelarana efa voatahiry, izay azonao jerena sy zaraina amin'ny hafa. Faharoa, ny tanjonay ato amin'ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly dia ny ahazoanao fahaiza-manao sy hitombo ara-panahy. Koa dia manasa anao hisoratra anaranao amin'ny sekoly Baiboly amin'ny internet, izay hanampy anao hitrandraka lalina kokoa ny amin'ireo loha-hevitra ara-Baiboly. Fahatelo, mety hanana fanontaniana ianao mandritra ny famelabelarana. Manana mpampianatra Baiboly mivantana izahay izay miandry ny fotoana mahaliana ny fanontanianao. Alohan'ny hanombohana ny famelabelarana faharoa dia andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra mpanjaka an'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrehanao izahay. Te handalina amin'ireo famantarana izay nomenao mba hahatonga anay hafantatra meloa ny fiomanana ao amin'izy ireny. Mba tsy horory izahay fa hiantehitra aminao kosa. Ataovy raiki-pity lalina aminao izahay eo am-pianarana amin'ny fampitandremanao. Tompo, tianay ianao ary maminay. Ary engane ny olona any rehetra any izay mametra-panontaniana any amin'ireo zavatra ireo mba ho voavaly fanontaniana. Ka azo antoka avy amin'ny teninao masina izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy sarobidy sy mahery. Amen. Tao anatin'ny fiboahany izao tontolo izao noho ny arety mandoza ny anan-kiran-tany. Zavatra tsy mbola nisy ny toy izao. Maro ny olona ndraiky tahotra ny amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Mety azo ny rehetra ny fahasahiranana ara-toe-karena. Betsaka ny entana tsy hita eny amin'ny mpivarotra intsony, ary mety tsy ahazo izay zavatra ilainao ianao. Mety atahotra izay hitranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy misy valiny ny saintsika. Hitotongana ve ny toe-karena? Afaka melona ny fianakaviako ve ary ahita toerana honenana? Hisy fanafany ve ny Covid-19? Raha mijery izao tontolo izao sika dia mahita olona maro be sahiran-tsaina sy very fanahy. Olona samy hafa fiaviana sy kolontsaina mitaintaina trany. Manahy izy ireo ampijerena ny ho avy. Manontany hoe inona no hitranga manaraka? Ny faminanian'ny Baiboly dia maneho mazava ny trafitr'Andriamanitra ny amin'ny ho avy. Andeha averintsika mifodon-kevitra amin'ity fianarana amin'itoy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko, raha manohitra amin'ny Baiboly dia tsy ho ahy.
ny bokin'ny apokalipsy dia manomboka ary mifarana amin'ny faratampo ny fiverenan'i Jesosy feno voninahitra. Izao ny fampanantenana ao amin'ny apokalipsy 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia ireo nandefina azy aza. Ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny amen. Akarin'ny apokalipsy ho any an-danitra amin'ny masontsika, manala antsika amin'ny olana eto an-tany ho any amin'ny vahaolana dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny apokalipsy dia maneho amintsika fa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy fandrony. Hoy ny apokalipsy 2:20, hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny avaingana, amen, vi Jesosy Tompo. Ao amin'ny apokalipsy 2:20 dia intelo ny tenenan'i Jesosy hoe indro avaingana. Tia ny hovonina ao amin'ny toe-javatra faratampony io isika. Mety an-tany ianao hoe akaiky ny manahoana ny vian'i Jesosy e? Naniry ny afantatra an'izany koa ny mpianatra Jesosy ka nanontany mivantana an' Jesosy izy ireo ao amin'ny Matio 4:23. Ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny toko 4:20, famantarana ny fiaviany mihoatra ny 20 no asongadin'i Jesosy ao. Tsy mampientanetana ve izany? Tiantsika tokoa izy ka aseho amin'ny meloza hitranga. Andesika andalina ny sasany amin'izy ireny. Ao amin'io fanehoana goavany io dia atambatra Jesosy miaraka ny toe-javatra hitranga tamin'ny nandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 tao aorian'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Lazay mielo ny famantarana ny fiverenana izay hiseho eo amin'ny tontolo ara-pivavahana, ny sehatra politika, ny tontolon'ny natiora, ny kolotsain'ny fiarahamonina. Tontolon'ny fivavahana no famantarana voalohany. Andeha ho jerena amin'ny Matio 4:20 ahitana izay ampitandremany atsika. Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Alohan'ny fiverenan'i Jesosy fandrony dia tokony hanampo ny fitombon'ny fampianaran-diso tsika avy amin'ireo mpitarika fivavahana mitarika ny olona hiala amin'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny famantarana sandoka. Ry namana, tsy avy amin'Andriamanitra avokoa ny fahagagana rehetra. Mampianatra amin'ny Baiboly fa afaka manao fahagagana koa ny fanahy ratsy. Andeha ho vakiana ny apokalipsy 9:2. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Hitanao, ny mpampianatra sandoka dia misarika ny saina ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho porofin'ny heriny mba hahatonga nao ino izay ampianariny avy amin'ny devoly anefa izany famantarana izany, mba hamitahana ny lehilahy sy ny vehivavy. Sandoka izy ireny. Arakaraka ny anakekezana ny tena izy no mahazo antoka ny sandoka. Izany no antony tokony hahalalana ao Baiboly anao manokana ary namako. Tandremo ny mpampianatra ara-pivavahana miezaka mitarika anao hiala amin'ny Baiboly. Inona ary ny fenitra ara-Baiboly ho an'ny mpampianatra mariny? Jaona 1:2-4 izay manao hoe: fantatro izy nefa tsy mitandrina ny ditiny dia mpandaingy ary marina tsy ao anatiny. Ny mpampianatra marina izany dia mitandrina ny didy sy milaza ny marina. Noho izany, raha misy olona tonga any aminao maneho famantarana mahagaga sy mahay manasitrana ny marary, nefa tsy manaiky ny fampianarana mazava ao amin'ny Baiboly, dia miazakazaka ao amin'ny Baibolinao. Izany no antony hanehoana mazava ny andininy rehetra ao amin'ny Baiboly eo amin'ny écran mba ho hitanao maso. Ary raha sitraka ao dia jereo ao amin'ny Baibolinao manokana koa izy ireny. Mametoky anao fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ampiasaina ho tari-dalana mandritra ny fianarantsika. Manasanao mba hianatra amin'ny Baiboly anao manokana, aza soloana ny teniko izany. Tokony ataonao azo antoka fa marina izay nonao sy izay lazain'ny Tompo. Ny mpampianatra sandoka mpitarika fivavahana sekta dia mitombo isa maneran-tany. Hitantsika izany. Ohatra, Shoko Azara dia nanota boky ilazany fa izy ny Kristy. Nilaza koa izy fa izy rery ny tompo Japoney nahazo fahazavana feno, sady nilaza ny tena ny ho zanak'ondrin'Andriamanitra. Nanambary Azara fa afaka mamindra fahefana amin'ny mpanaradia azy, afaka manaisotra fahotana sy toe-tsaina ratsy. 3 taona tao aoriana ny tanany boky dia nandefa entona mahafaty tao amin'ny lalana ambanin'ny tany Tokyo ireo mpanaradia azy, izay nahafaty olona 13 sy nandratra olona narivony. Tao anatin'ny 50 taona lasa nisy fitombona aingana tamin'ireo nilaza ny tena ny mpitary-pivavahana masina. Tao amin'ny kontinanta afrikana, Joseph Kibweterres Credoni Amerindé dia nitarika olona 100 tamin'ireo mpanaradia azy ho amin'ny fahafatesana mahatsiravina.
rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby 3 sy fisotroana zava-pisotro 7 kesika nahatratra 420 ny olona maty tamin'izany. Jesosy ihany koa mampitandrina fa iroborobo ny filalovanangatra amin'ny andro farany dia ireo olona tsindrin-javatra. Ireo boky momba amin'ny magia sy ny filalovanangatra dia atapitrisany maro ny lafo. Feno loha hevitra momba ny tontolo tsy hita maso ny famokarana sary mihetsika sy ny fandaharany fahitalavitra. Tsy voaisa ny sita internet mamevahana izany loha hevitra izany. Miamitombo hatrany ny olona mamonjy ny pahalala zava-miafina, ny mpanandro, ny mpiskidy sy ny sisa. Maro ny olona kivy mitady vonjy amin'ny olana mahazo azy ireo. Tsy ho hitany eny amikitana nefa mifamonjena. Hitantsika izany fa ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka dia famantarana ny andro farany. Andeha ho jerena manaraka amin'ny Matthieu 4:9-7. Hoy Jesosy: ary andre ady sy filazana ady ianareo, fa hisy firenena hitsangana mely firenena ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Nilaza meloa Jesosy fa alohan'ny faharandro dia hisy tsy fifankazoana iresa-pirenena eto amin'izao tontolo izao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hisy ady maneran-tany. Dia anao jery todika ny taonjato lasa sika dia ahafantatra fa iny taonjato iny be ranandrika indrindra. Nisy mpandinika fiarahamonina iray nanombana fa ny taonjato 20 dia olona 20 tapitrisa maty tamin'ny ady fotsiny. Amin'izao taonjato 120 izao betsaka ny fifanolànana eto an-tany. Toy ny tany Irak, Afghanistan, Ukraine, Yemen, Syria raha tsy laza afa-tsy ireo. Betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady. Manenika ireo firenena maro maneran-tany tsy fahazoana antoka sy fihetsiketsehana. Mitady fanantenana ny olona, ny any fanantenana tokana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjintsika. Naiza misy anao eto amin'ity planeta ity. Mangetaheta fiadanana ny olona nefa marefo ny fiadanana tena izy. Milaza meloa ny Baiboly fa ny ezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana dia tsy ahomby. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesaloniana 1:7 manambarany amin'izany: raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Ohatra iray momba ny fikatsahana fandriampahalemana izay nikasana mpitsaharana ny ady rehetra ny fifanarahana tamin'ny Versay tamin'ny 20 Jona 1770 izay niteraka ny Ligue des Nations. Saingy tsy nahomby izany fifanarahana izany. Indrisy tsy ela tao aorian'izay dia mipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara. Mipoaka ny ady lehibe faharoa. Izany ady izany indrindra no niforoana ny firenena mikampana ny taona 570 tsy nahomby koa nefa niezaka nataony hampandriana fahalemana. Mbola mitohy hatrany ny ady ary mandrakotra ity planeta ity. Tena marina ny tenin'Andriamanitra izay miteny amin'izao androntsika izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara zanak'olombelona afaka nandringana ny tenany ihany. Rehefa miverina indray Jesosy, amin'izay fotoan'izay no hanana fahafahana manapodika an'izao tontolo izao ny olombelona. Afaka nanao izany ve ny olombelona tao anatin'ny 100 taona lasa? Tsia! Ankehitriny isika dia manana fahafahana ara-nokleary izay afaka mandringa ny imbetsaka ny mponina eto ambonin'ny tany. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro izao tontolo izao dia hiditra nitsehatra izy, hisalovana ary hanafaka antsika. Hoy ny Luka 2:20 ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Rehefa enjera aminao izao tontolo izao ary mampalemy fonao ny tahotra dia ilainao no mitodika mijery an'i Jesosy, satria izy no mpanao fiadanana. Mizotra mankany amin'ny faratampon'ny tantara rehetra. Hoy Jesosy: akaro hiala amin'ny tany ny fijerinareo ary afatoy amin'ny zavatra tena masina izy ireo. Hoy ihany koa izy: hiverina. Ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly ry namako dia mampiseho fa misy fanantenana. Efa nijerentsika ireo famantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika. Inona indray ny famantarana lazain'ny Baiboly eo amin'ny natiora? Milaza meloa ny Baiboly fa tsy ho voafehy ny natiora manontolo aloha kely ny iverenan'i Jesosy. Ampoizina izany ny fitrangan'ny tafiotra, afo tondra-drano sy rivo-doza ary arety mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ireo loza eo amin'ny natiora ny anohanana sy ny ahitana izay lazain'ny Baiboly meloa. Matthieu 4:7 ary izy mosary arety mandringana sy horohorontany amin'ny tany samy hafa. Nisy foana hatr'izay ny ahitana sy ny ankizinona fa mahasamy hafa azy dia ny fitombony mihoapapana maneran-tany amin'ny fomba tsy fahita hatr'izay.
Araka ny taditry ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo zao tamin'ny farany taona 2012 dia nisy olona 530 tapitrisa tratry ny anohanana mafy. Nefa ny firenena maro eran-tany manamafy ny fiboana dia mety hiakatra hatramin'ny 530 tapitrisa izy io. Zao ny toy ny fandiniana alohan'ny nahatonga ny koronavirus ho olana goavana dia efa fantatra fa tao aorian'ny ady lehibe faharoa dia hiatrika krizy ratsy indrindra ny zanak'olombelona ny 2020 noho ny antony maro. Eo am-pitombon'ny maty maneran-tany noho ny koronavirus dia nampitandrina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo fa mety hiatrika hanohanana maneran-tany zao tontolo izao. Satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra ity taona ity. Amin'izao fotoana izao ohatra dia olona tapitrisa ny very asa ny Inde efa fotoana maro nandritra ny COVID-19 ary miatrika hanohanana izy ireo. Mitatitra ny BBC fa zao fiboana zao dia mety hitondra mosary maneran-tany. Ny antony indray hafa mitarika ao amin'ny tsy fisikahanana ihany koa dia zava-miseho hafahafany amin'ny toerana maro. Nanomboka tamin'ny 2012 dia nisy andiam-balala miparitaka tany Afrika, tany amin'ny saikonosy Arabia ary Azia Atsimo. Io fiparitahan'ny valalany amin'ny tany efitra io dia loza amin'ny tatao an'ny famokarana sakafo manerana ireo faritra ireo. Mitombo dia mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo, nefa mihena hatrany ny sakafo amelomana azy ireo. Hitantsika amin'ny fomba mazava tokoa fa marina izay nambaran'ny Baiboly meloa. Andeha hojerena indray Matthieu 4:7. Ary isy mosary sy arety mandringana. Tena tsy fandre loatra izany. Inona moa ny arety mandringana? Aretina mifindrana miparitaka izay manapozina sy mahafaty. Dia toy ny COVID-19 efa fantatsika rehetra. Eto indray dia eo andalam-pahatanterahana amin'ny faminanian'ny Baiboly. Atapitrisan'ny olona maty noho ny aretina avy amin'ny bibikely. Toy ny tazo, dengue, tazo vony, aretin'ando japonais. Efa renao koa ny amin'ny fanafody famonoana bibikely eo amin'ny vokatry ny tantsika. Ny antony ampiasan'ny mpamboly fanafody famonoana bibikely eo amin'ny volo dia satria misy aretina manimba izy ireny. Mampitandrina koa Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:7 fa hisy horohorontany, hisy mosary sy arety mandringana ary horohorontany any amin'ny tany samihafa. Ny foibe misahana ny vaovao momba ny horohorontany dia mahita horohorontany 2 alina eo isan-taona. Izany hoe eo amin'ny 50 eo isan'andro manerana izao tontolo izao. Misy horohorontany atapitrisa ny voatomba ny isan-taona izay malefaka ka tsy voarefy. Hatramin'ny atombohan'ny taona arivo vaovao dia tombanana ho 9 hetsy ny isan'ny olona maty ny horohorontany sy ny tsunami naterany. Andeha hojerena ny Luka 2:20. Ary hisy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hiseho amin'ny fomba maro ny fikorontanana eo amin'ny natiora. Rambon-danitra, tafiotra, rivo-doza, tondra-drano, afo. Ifandimby hitrangainga n'ireo toe-javatra ireo. Fantatrao ve fa tamin'ny 2012 dia $100 miliara ny vola lany tamin'ny loza teo amin'ny natiora fotsiny. Nahita doro-tanety maro be isika vao aingana toy ny tany Kalifornia ary ny fandravan'ny afo tany Australia tany New South Wales. Izay toetrandro ratsy indrindra teo amin'ny tantara. Na mahaifaritra 5 tapitrisa hektara mahery izany hoe ny 900 ny fanjakana manontolo. Niatrika fahafatesana be indrindra teo amin'ny tantara vokatry ny loza teo amin'ny toetrandro Zimbabwe tamin'ny taona lasa vokatry ny rivo-doza Hidahi. Ny fireneny Bahamas dia nangiry-firy nandà vola be indrindra vokatry ny loza nateraky ny toetrandro tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Doriana tamin'ny 2012. Volana vitsivitsy lasa izay tany Batanga ny Filipina dia nanatry maso ny fipoahan'ny volcan Tahoe zao tontolo izao. Zasy ireo tarika pakasary dia vao naka sary tantara mahagaga teo an-tampony io tendrombohitra tsara tarehy io herinandro vitsivitsy talohan'ny fipoahany. Ireo loza eo amin'ny natiora dia famantarana ny fahatanterahan'ny faminaniana. Afaka mahatoky ny Baiboly isika satria efa nilazain'i Jesosy meloa ireo zavatra ireo. Tsy ny ampatahotra antsika fa ny ampahafantatra antsika satria tena tia antsika Jesosy. Hitantsika izay ireo lazain'ny Baiboly mikasika ny famantarana fiverenan'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, politika ary natiora. Andeha hojerena indray ny faminaniana momba ny fiainan'ny fiarahamonina manodidina antsika. Laza meloa ny tompo fa ny fitondran-tena ara-moraly ny fiarahamonina dia hitotongana sy hizarazara alohan'ny fiviany fandrony. Hoy Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:7. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiviany zanak'olona. Tahaka ny ahoana moa ny andron'ny Noa e?
Mifantoka tamin'ny tenany ny olona nidera-tena, nitady izay nahafaly azy fotsiny ary nanatrika lanonana mandrakariva. Nitady fahafinaretana tamin'ny fialan-tsasatra, fisotroana, fety izy ireo. Nitady fotoana feno fifaliana fotsiny. Donto ny saininy amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra. Ny Genesisy 9:12 dia mitantara amintsika ny amin'izany. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady endoza dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Noa, noravan'Andriamanitra tamin'ny safidrano ny tany satria endoza izy. Tamin'ny fiainan'ireo olona ny nanehoany fa tsy nisy faniriana ibebaka tamin'ny fahotany tao amin'izy ireo. Nanjary mahafony ny olona vokatry ny fandavana mahatra ny tenin'Andriamanitra ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo. Ka rehefa nanatrika fahagagana tsy takatry ny saina, dia ireo biby nameno ny samby fiara tamin'ny fandaminana tonga lafatra dia tsy nahagaga azy ireo akory izany. Fotoana fohy fotsiny no nahataitra azy tamin'ny famantarana nataon'Andriamanitra fa hifarana ny tontolon'izy ireo. Ry namako, aoka isika tsy ho donto tahaka ireo olona tamin'ny andron'ny Noa. Hitanao ve ny famantarana? Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra aza dia mahita fa izao taona ho lasa izao volana ho lasa izao dia fotoana manan-danja ho an'ny tantaran'ny olombelona. Misy zavatra mitranga ary tsapany rehetra izany. Ry namako, ho avy tsy ho ela ve ny tompontsika? Eny, izany tokoa. Tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra amin'ny fotoana ny ainany dia nankatoa ny tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany ka niditra tao amin'ny samby fiara. Milaza miloko ny Baiboly fa ny tsy fahazoana antoka ara-toe-karena dia famantaran'ny andro farany. Izao no anoritany Jakoba 5:7 izany. Hey ianareo manan-karena, mitomanisy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arenareo efa simba ary ny fitafianareo efa lany ny kalalao. Ny volamena sy volafotsynareo dia efa arafesina ary ny arafesina dia ho vavolombelona hipanganareo sady andany nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena tamin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazain'ny Apokalipsy 7:7 fa tamin'ny ora iray monja nahafoana ny arena be toy izany. Tao anatin'ny volana vitsy dia hitantsika rehetra ny fitotonganana ny tsenam-bola. Hoavy Jesosy! Miatanteraka io masontsika isan'andro san'andro ireny famantarana ireny. Mbola misy famantarana iray izay anapirofo tsy misy isalasalana nefa fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany sika. Inona izany? Ny famantarana farany lazain'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:20 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity. Tiako andininy io ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Hoy ny Apokalipsy 4:9 ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Tamin'ireo diako manangona horonan-tsara mitantara fahagagana manerana ny lafo valon'izao tontolo izao dia hita masoko fa manatratra ny olona rehetra mihitsy Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao nisy ehon'izany. Ianao izay manaraka izao famelabelarana amin'ny toy izao dia tafiditra ao anatin'io faminaniana lehibe io raha eo ampienoana izao afatry ny filazantsara izao izay alefa ny fitsinjaran'ora maneran-tany. Ao amin'ny asako dia hitako voalohany indrindra fa tsy manana tamboho Andriamanitra, tsy manana sisitany na faritra. Asehoko anao ny tiako ambara. Andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina, mahita vondrona mpikomby mpampiroro sika eto, izay miafina ny etapy tendrombohitra. Nandritra ny 7 taona no efa mifehezan'izy ireo izany faritra izany, miaraka amin'ny fitaovam-piadian'ny mpiady anaty-gata. Milaza ny tena no miara-mila ny vahoaka vaovao ry zareo. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia mafana fo hanongana ny fitondram-panjakana. Mihoatra ny efatralina ny olona tao an-toerana no efa maty ny ady ny fanaovany reto mpikomy reto tamin'ny tafim-panjakana. Jentilisa amin'izao ireo olona mipetraka ny tendrombohitra ireo. 3 ihany ny zanaka azo ny fianakaviana iray ateraka. Raha misy zaza faefatra dia alevimbelona avy hatrany ilay zaza. Ny kolontsain'izy ireo dia manery ny tovovavy 13 taona hanambady ary afaka mandoa $400 ny lehilahy mba hifanakalo vady eo amin'ny $20 Amerikanina eo izany. Tahaka antsika dia mila an Jesosy sy ny fodi-kevitry ny famonjeny ihany koa ireo olona ireo. 3 taona latsaka izay dia nandefa fandaharana afatra ara-Baiboly avy tamina tanàna amoron-dranomasina teo amin'ny tendrombohitra avo indrindra ny radio adventista maneran-tany. Nisy tamin'ireo mpikomy mpampihorohoro ny aino ny radio kristianina io ary voatohina ny fony. Ny nalefaka noho ny tantarany fitiavan'i Jesosy ny fony izy ireo.
nandefa miaramila efatra nyray tamin'ireo mpibaiko faratampony mba hitady ny mpandefa amin'ny fandaharana ka hitondra azo any amin'ny toby lavitra misy azy. Dia nataony tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpanao fandaharana ny amin'ny Jesosy sy ny Baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra Baiboly nalefa mba hampianatra maro tamin'ny andian-tafika tany anaty ala. Miparitaka aingana tamin'ny tanàna mihoatra ny 800 ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahagaga ve izany? Vavolombelona nanatrika mibatisa amin'ny miaramila mpiko ny ekipanay. Anisan'ny natao batisa ihany koa 5 tamin'ireo jeneraly mpitaritafika. Voafiandohana ihany izany fa hatramin'izay dia antsatony mahery tamin'ireo mpiko namerina ny fiaviany aka 47 atakalo Baiboly sy fiainana vaovao amin'ny Kristy. Maro tamin'izy ireo nianatra raharam-barotra vaovao toy ny fambolena sy fivarotana eny an-tsena. Nanana tombontsoa zasy ireo tarika pakasary nanao horonan-tsary maromaro ny fijoroana vavolombelon'izy ireo manokana. Ary namerina ntsehatra ny tantaran'izy ireo natao horonan-tsary fanadihadiana voy. Zaraiko aminao indray tamin'izy ireny. Daniela no anarany. Mpibaiko tao amin'ny tafika pioko ny drainy. Nanantevin-dahara ny tafika io ihany koa ny dadatohany sy ny zanadralahy indrainy. Nitombo tao anatin'ny fiainana miaramila Daniela ary izany ihany ny karazam-piainana fantany. Tamin'ny 17 taona ny Daniela namono olona voalohany. Tsy ela tao aorian'izay dia nomena laharam-boninahitra manan-danja izy. Mpanatanteraka ho an'ny tafika pioko ny ray manontolo. Nanjary tena mpamono olona ny koizana izy ary nasandratra mba ho mpitarika ampitivitr'olona nanerana amin'ny Filipina. Tsy voaisany ny olona efa novonoiny satria efa be loatra. Hatramin'ny mpanao politika, miaramila, polisy ary ny jiolahy teo an-toerana. Araka ny abetsahan'ny olona novonoiny na adondony sainy, tsy tiany na hatsiaro ny endriky ny olona novonoiny. Indray andro nahazo baiko farany hamono mpitandrina kristianina ray izy. Nalainy akeriny ilay mpitandrina, natokany tao anaty ala, nangataka ny ainy ilay mpitandrina. Na dia nandonany Daniela aza ny hatsara-panahy teo amin'ny mason'ity lehilahy ity dia nofahanany ihany ny basy. Vitany Daniela trano ny famonoana saina taony. Fantatra ny amin'ny fahavitany irakam-panaovina azy izy. Tsy adinony Daniela mihitsy anefa ny endrik'ilay mpitandrina, nampahory azy ny fahatserovana. Tsy nahita fitsaharana izy. Nahazo alalana andao ny toerana efena mandritra ny 3 andro ny miaramila pioko, amangy ny fianakaviany any an-trano isaky ny 2 volana. Ka rehefa niditra tao an-trano Daniela dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianona fandarana Baiboly kristianina vady aman-janany. Fantany fa ny radio adventista maneran-tany io radio io, fantany fa ny namam-pikiomby sasany izay niaino dia niala tsy niady tsony ary natao batisa. Izao ny fotoana voalohany ninony Daniela io radio io. Nandreny tantara momba amin'ny mpamonjy ity Daniela izay nandao ny ondry 7 hikatsaka ny ray very. Niontana ny fony Daniela. Tamin'izay fotoan'izay dia tsapany fa izy ilay ondry ray very. Nalefaka ny fony dia nianatra Baiboly Daniela sy ny vadiny ary vita batisa niaraka tamina jeneraly 4 hafa tao amin'ny tafika pioko. Ankehitriny Daniela dia mamita iraka amin'ny zaran'i Jesosy amin'ny andian-tafika pioko anarivony hafa ny anaty ala ny tendrombohitra mba hananana izy ireo fiainana fiadanana sy fanantenan'ny fiainana mandrakizay. Ry namako, tanteraka amin'ny Matthieu 4:24. Hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity. Andao indray hiaraka amiko any Zambia, firenena ny atsimon'ny Afrika. Zasy mipakasariko 3 dia niditra tao amin'ny fonja faran'izay voary indrindra tao amin'ny firenena manontolo. Raha vao niditra tao izahay dia nitazonina ny fitaovana fakatsarinay ary nitazona tao amin'ny efitrano indray izahay. Tsy nahafantatra ny amin'ny fitsidianay mpiambina ny asa tamin'izay. Nolazainy fa tsy misy naoviana mpanao gazety na azo miditra ny rindrin'ny tranomaizina. Nefa raha vao niteny izahay fa avy amin'ny radio adventista maneran-tany dia nitarihan'ireo mpiambina ao an-tokotanin'ny fonja. Tena tsy nampoizinay izany. Hitanao amin'izany fa manokatra lalana ho an'ny fahamarinan'Andriamanitra mba hitoriana amin'ireo voafonja amin'ny alalan'ny onjam-peo hatrany amin'ny efitra misy azy any am-ponja. 710 eo ny voafonja tao amin'ny toerana io. Ankehitriny dia mihoatra ny 510 no efa vita batisa. Mino izany ve ianao? Amin'ireo mpigadra mandra-pahafatiny dia mihoatra ny 50 no efa nandray an'i Jesosy. Betsaka amin'ireo voafonja ankehitriny no manjary pino ny Baiboly, tia an'i Jesosy ary nanjary kristianina feno fiadanana. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo. Na dia ny komisera jeneralin'ny Zambia aza rehefa niona taminay dia nankasitraka ny nanovany radio adventista maneran-tany rifim-piainana tao amin'ny fonja. Afaka manao izany Jesosy. Haleloia. Tsy mahagaga ve Andriamanitra?
manatratra ireo olona tsy antenainany amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto an-tany izy. Zany no ataon'i Jesosy. Ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia inona fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy izay nataony. Fantany fa mendrika ny eloka nataony izao sazy izao. Saingy ilay lehilahy teo akaikiny kosa. Jesosy izany dia feno fiadanana sy tsara fanahy, mbola mivavaka ho an'ny mpanameloka azy aza. Resy lahatra ilay jiolahy fa zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Tamin'izao fihetsika farany nataon'izao dia nangataka mba ho tsaroana fotsiny ihany izy. Nanome toky ilay jiolahy anefa Jesosy fa ho voavitra izy. Tamin'izay fotoan'izay dia maty tao amin'ny fanantenana famonjena ilay jiolahy. Zany fanantenana izany koa ankehitriny nozaraina tamin'ireo mpigadra voaheloka ho faty. Nandritra io fotoana namangiana ny fonja-tany Zambia io dia nanao fitoriana filazantsara ny ohatran'ny 700 nanerana ny firenena ny radio adventista maneran-tany. Ny arivo tamin'izany dia tao Lozakarin'ny vohitra. Tsy mbola nisy tahaka izany tany aloha. Lohahevitra mitovy no inoin'ireo olona ireo dia izao lohahevitra ianarantsika izao koa. Taorian'ny telo herinandro dia olona 8,000 natao batisa. Tsy mahagaga ve izany? Andraso, mbola misy fahagagan-dehibe noho izany avy amin'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nitoriana tao amin'ny fireneny Rwanda. Saika nahatratra 8,000 ny olona nandray an'i Jesosy taorian'ny telo herinandro. Enao ve izany? Batisa 8,000 ao anatin'ny iray andro. Nohona ny fahamarinana mazava ao amin'ny Baiboly ny olona. Ninona kolotsainy ary nahaviaiza izy nahaviaiza. Etaeta voajanahary ao amin'ny olona ny filanan'Andriamanitra. Tantara lehibe no notantaraiko taminareo. Tadio fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia mijery sy manaraka ny isam-batan'olon'Andriamanitra. Noho izany tiako tantaraina manaraka ny amin'ny Ruben. Monina ny Argentine Ruben. Nitombo tao amina fianakaviana kristianina izy. Indray andro anefa dia nandeha hanatanteraka ny nofinofiny ho tonga mpandrarama mamiratra izy. Dia niala tamin'Andriamanitra. Tsy ela dia tonga teo amin'ny farany tampony firoboroboana ny fandrarany. Toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teto an-tany. Indray andro, raha teny an-dalana avy any am-piasana ody izy dia nanangana ny tanany mba hampijanona fiarabe fitaterana iray. Tsy hitan'ilay mpamily izy ka voahitsaka ilay fiarabe. Rehefa taitra teo amin'ny toeram-pitsaboana izy dia hita fa tapaka ny taulatongony. Simba ny avokavony ary nisy ratra maro hafa ihany koa. Naharitrela sady nangiry-firy ny fahasitranany. Nisy zava-mahagaga ny tranga nefa izay nanohina azy nandritra ny volana vitsivitsy feno fitsapana. Tamin'ny fotoana tsy nahatserovany tena matetika dia nandrefeo ny laza taminy izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana. Singa izay tsy mbola fantany nefa nanadio azy ka dia nahatsapa fanantenana izy. Taorian'ny efa-bolana tany amin'ny hopitaly dia nody tamin'ny seza nisy kodiarany Ruben. Tsapany fa tsy afaka hanao ny asa izay nahafinaritra azy teo aloha izy. Ny tantarainy anay fa tratra ny fiketrahana ara-tsaina lalina tsy kelikely izy. Very ny asako izy, ny volako, ny rarahako, ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy aho. Ary tamin'ny famoizam-po no nieritreretako fa tsy teo velona intsony aho. Indray andro ary dia nanapa-kevitra Ruben fa hamarana ny fiainana ny feno fahoriana ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandra tamin'ny tanana izy, nizay ilay radio nandeha moramora fa niova onjam-peo azy. Tsy mbola nisy tahaka izany mihitsy ary tena tsy nampoizina izany. Gaga tanteraka Ruben, indrindra tamin'ny nandrenesany feo avy tao amin'ilay radio, feo mitovy tamin'ilay eniny tany amin'ny toeram-pitsaboana izay nilaza taminy fa tsy irery izy sady ho sitrana. Indro tsapa indray ilay fiadanana nananany tany amin'ny hopitaly. Nanadio azy indray izany fahatsapana izany. Ary sinda tanteraka ny eritreritra montena. Nahavariana ary tiany tena mahaliana. Tsy fantatry Ruben akory fa hay andrana ara-teknika voalohany indrindra nataony iray tamin'ny radio adventista maneran-tany ny reny. Niaino an'io radio io tontolo andro izy tamin'izay, nitohizana isan'andro tao aorian'izay, nikasika amin'ny fony miafatra reny tao, nahatsapa faniriana mirehitra fantatra amin'ny mariny Ruben. Ankehitriny, sitrana tanteraka Ruben, mafana fo ao amin'ny fiangonana izy ary mitarika vondrona mpianatra Baiboly isan-kerinandro. Ny mahafinaritra indrindra dia izy mandeha tongotra tontolo andro, zavatra izay tsy noheveriny ho azo natao intsony. Izany no ataony mba hizara ny vaovao mahafaly ny famonjen'i Jesosy. Hitanao amin'izany ry namako, mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, fahita lavitra ary ny internet. Maro ny olona afaka mandray hafatra sy fanazavana Baiboly amin'ny alalan'ny findain'izy ireo.
mampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra hanatrarana ny tsirairay, any amin'ny tanàna lavitra, hatrany an-tany efitra, any amin'ny mpanan-karena sy ny fiarahamonina mitokana, ny fonja ary ireo tanàna fitsimponina. Mandroso amin'ny fomba mahagaga ny fitoriana ny filazantsara amin'izao andro faran'izao. Atapitrisany olona voasarika noho ny tamin'ny lasa miaraka amin'ny fahatsapana mehana, miova ny fotoana. Atapitrisany olona tsy mahazo antoka ity izao tontolo izao ity ka mikatsaka tontolo tsaratsara kokoa izay ho avy. Maro ny nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny filazantsara any amin'ny faritra lavitra manerana ity tany ity. Miasa Andriamanitra, manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniany eo amin'ny sisin-tanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy antsika ao Matteo 4:20 dia miha matetika sy miha mafy. Misasak'alina izao ry namako, miantso anao Andriamanitra ho vonona amin'ny fiverenany. Izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny hikarany ho any an-danitra. Andao anareo aho izao, nefa tsy ho mandrakizay. Hiverina andray andro any, nefa alohan'izany dia tahaka ny orava ny tany. Hifankahala ny samy firenena, ho tonga ny ady, iny fa na ny natiora aza dia ho tezitra. Hitombo be ny herin'ny horohorontany, hisy arety mifindra hiparitaka sy hanerana ny tany. Ary rehefa manomboka amin'izao ireo dia hiorohoro ny ankamaroan'ny olona, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia aho Jesosy. Rehefa manomboka amin'izao ireo rehetra ireo dia izay ny fotoana hiendrandrana satria manakaiky ny fanavotana. Hoy Jesosy, indro za momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ary tsaroa fa tiako ianao. Zavatra tokana no irian'i Jesosy, tiany raha omenao azy ny fonao, ka hiditra amin'ny fifandraisana aminao izy. Fihaonana aminao ny fiverenan'i Jesosy fandrony. Te hanolotra ny fonao azy ve ianao amin'izao fotoana izao? Te hiteny toy izao ve ianao? Jesosy io, hitako ny famantarana ny fotoana. Mazava fa ho avy tsy ho ela ianao. Mazava fa te ho vonina ao anao izao ankehitriny izao. Eo amin'ny solosaina na findaina ny tabletinao, tsy ndriondro eo ambany. Aseho fa maniry ho vonina ianao ary te hanolotra ny fonao azy. Andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra eo am-pahitana ny fahampotehany eo amin'izao tontolo izao ankehitriny, dia misaotra anao izahay noho ny nampitandremanao anay mialoha fa hiseho ireo zavatra ireo. Nomenao antoka izahay fa ianao no mifeny toe-javatra. Raiso ny fonay raha sitrakao, ampio izahay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela. Amin'ny anaran'ny sarobidy, amen. Ry namako, azadino ireo mpampianatra ara-Baiboly dia mijoro ankehitriny hamaly ny fanontanianao. Tsy indrio fotsiny roa eo ambanin'ny sary, fa nampon'izany azonao atao no misoratra anarana ho amin'ny fianarana Baiboly amin'ny internet. Misaotra betsaka noho ny rahanao taminay. Raha piso indray miona ho amin'ny lohahevitra hoe ny fampitandremana, izay ianarantsika ny afatry ny anjely 3 sy izay antitra terin'Andriamanitra ho an'ny taranaka misy antsika. Maniry mbola anaraka ny toyany ianao, misaotra trano ny fanarahanao ny Ala Saron'ny Faminanian'ny Baiboly. Fidio ny lalan'Andriamanitra. Miraro sory namako.